Jesosy any farany vaninandro zay misy atsika ankehitriny. Ary araky namboarany tononkira teo, mety maro zavatra mampieritreritra, maro zavatra manahirana, maro zavatra dia hanafitra ny fiainatsika ankehitriny. Ary mazava ho azy fa ny mpanorona sasany dia miteny ny fiainatsika eo tahaka nina moa tahaka ny sampokely anankiray izay mamakivaky ranomasombe. Tahaka an'izany ny fiainatsika zanak'olombelona ankehitriny. Ary nisy oran'Andriamanitra fa omeny asa anao ny teny izay sazatsika mba hahatonga atsika hanohy izay azakazaka miaraka amin'i Jesosy Kristy eto koa teny azakazaka makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary ny teny izay omen'Andriamanitra atsika androany dia tsy zava-baovao antsika, mazava rehefa retsika. Ary nampatsiara teo moa ny Paoly apôstôly amin'ny epistily dia soratany amin'ny Filipianina fa mahatsara anao, mahatsara antsika ny teny averina. Indrindra ny fanambarana zany eto amin'ny Filipianina toko 3 ny andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Filipianina toko 3 ny andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Toy izao vakiny Filipianina toko 3 ny andininy voalohany. Farany rahalahy mifalia ao an-tompo, tsy manahirana ny teny averina fa mahatsara anareo zany. Ary raha liako sy reno ndray androany amin'ny fanambarany amin'ny tenin'Andriamanitra fantanina mipetraka nanaona ny fatanterahana eo ny fiainako zazay manambara eo aminao izay mandraindray izany fanambarany tenin'Andriamanitra izany ankehitriny mahatsara antsika ny teny averina. Riako malala izany any faran'izao tokony ahatokony efa izasy anao na dia sarotra araka fanambarana tamin'ny leson'ny kilasy batisa ny anarantsika tamaraina teo fa eto ny lalana teny. Ary ao anatin'izay moa misy vavahady ditery ihany koa dia tadidio mila metehitra tanteraka amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra tsika. Izay Andriamanitra rehefa nanambara araka ny fanambarana tao Kotosy dia Andriamanitra manao Andriamanitra tsy mamandaingy hatry ny folo fahagolo. Ary tokony atokisa sy atokisanao zany izay efa mitarika atsika sy mitonga atsika amin'ny lalana estery. Ny fanambarana vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo alohan'ny idiratsika amin'ny zavatra izay tian'Andriamanitra ambara amiko sy aminao amin'ity maraina ity. Titosy toko 1 andininy 2 dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Fa tokony hanana fatokiny zasy ianao lay fahasoavan'Andriamanitra ary Andriamanitra tsy mahamandaingy araka ny ambara eto. Titosy toko 1 andininy 2 amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenan'Andriamanitra tsy mamandainga hatry ny folo fahagola. Alleluia! Andriamanitra tsy mamandainga hatry ny folo fahagola. Ary amafisiny zany eo amin'ny teny izay diso fantatsika loatra alohan'ny idiratsika amin'ny zavatra izay tian'Andriamanitra ambara amiko sy aminao amin'ity androany ity. Fa ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra dia ambarany mazava fa tsy mba misy tsia ao. Fa ny ao dia inona? Eny ihany. Koritianina faharoa amafisiny zany. Koritianina faharoa rehefa lazaina nampanantenainy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra zany tsy mamandainga izy eny ihany ao amafisiny zany. Ary koa fanambarana eto amin'ity Koritianina faharoa toko voalohany ny andininy 12 sy manaraka ity ka tokony atokisako sy atokisanao sarotra ny lalana ety tsy mora. Efa diso fantatsika loatra. Ao anatin'izany misy fizatoetra mamay, ao anatin'izany misy fanakoroana ataon'ny Satana, ao anatin'izany mbola misy ny fanasovanana, ao anatin'izany mbola misy ny ady amin'ny nofo. Natonga ny Paoly apôstôly nanambara hoe andeha mbo asiako mafy ny ozy ny tenako mba ho makany fa andao malalany amin'ny filazany tsara, andao malaza fa napetaka taon'i Jesosy kanefa tsy hita eto amiko, tsy hita eo aminao ny vokatr'izay fanavotana izay. Kanefa ny amin'ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra araka ny ambara eto tamin'ny Koritianina faharoa toko 1 andininy 12 sy manaraka dia ambara sy amafisiny fa eny ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Koritianina faharoa toko 1 andininy 12 ko raha laza izany aho moa manao kitoatoa va ary zavatra kasaiko moa kasaiko araka nofo va mba hanaovako eny foana sy tsitsy foana. Fa raha mahatoky koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsy fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy izay notorianay teo aminareo dia izy izao sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsy
fa ho aminy dia eny ihany. Alleluia! Eny ihany. Dia andeha ka zavatra anankiray tsika hoe efa nampanantena ny Andriamanitra fa eny ihany aho tsy mahay mantany izy hatramin'ny folo fahagola. Dia tena hainy faina andeha apahany anankiray anokafantsika azy ohatra fanambarana. Isaia toko fahatelo amby efapolo. Dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Isaia telo amby efapolo. Andriamanitra tsy mahay mantany hatramin'ny folo fahagola. Rehefa nilaza izy dia eny ihany. Ary ny zavatra ambarany eo dia tsy kitoto. Ary ny fanambarany Paoly apôstôly eo. Moa raha nilaza zany hoe dia kitoto totra hoe azo antoka sy azo antoka tsia. Ny fanambarany. Isaia toko fahatelo amby efapolo dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Eo amin'ny andiny faraika amby folo sy ny manaraka. Dia hentsika hoe ampirenina tsara ny finoantsika fa tsy mora ny fomba itonan'Andriamanitra antsika. Ary na hetsy teny. Kanefa tokony atoko tsara tsika fa Andriamanitra tsy mahay mantany. Ary tokony atoko tsara tsika fa izay lazainy ten'Andriamanitra dia hainy tanterahana mandrakariva. Eny ihany eo. Hoy fanambarana amafisiny zany. Ato amin'ity Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andiny raika amby folo sy manaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izao dia izao ihany no iaveny. Ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Zay natoka mitonon-kira amin'ny raintsika teo manao hoe tsy tokony manao any. Erikerikatsika viavana fianakaviana, ray aman-dreny, mpitondra fiangonana, vola makarena, mpampiasa, fanafoana tsiro. Fa izao dia izao ihany ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Ny amafisiny Jesosy moa ny amin'ny asany apôstôly toko fahaefatra ny andiny faharoa amby folo. Fa raha mbola ety ambanin'ny lanitra, ety ambony tany, any ambony tany any. Tsy misy anarana nazy na famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izao nefa nilaza sy namonjy ary nanambara. Ary tsy misy hafa teo aminareo. Dia ianareo no vavolombeloko iaveny. Ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany izao no izy. Tsy misy marombaka zay eo an-tanako. Eo fanambarana amaranany azy. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fahatelo amby folo. Ary miasa aho ka izy ambony mahasakana izany. Alleluia! Rehefa miasa Andriamanitra zany miasa miditra tsehatra amin'ny zavatra anankiray ka avelanao, avelantsika hiasa izy. Toy ny fanambarany ten'Andriamanitra eto manahoana tsy misy mahasakana amin'izany. Miasa ho Jesosy dia tsisy mahasakana amin'izany. Marina ve? Io fanambarana io mandeha ka ohatra kely vitsivitsika eto amin'ny ten'Andriamanitra hoe rehefa Andriamanitra no miasa dia tena tsisy mahasakana tokoa. Araky ny fieritreretan'ny olona azy. Tena tsisy mahasakana dia ka ohatra anakiratsika. Teny diso fatatsika ity mba tsy manina mba mahatsara antsika ny tena verina mba ampirenana tsara ny finoantsika hoe rehefa miasa tokoa ve Andriamanitra eny dia tena tsisy mahasakana. Ary tena mbola izy ihany tokoa ve mpamonjy fa tsy misy afa-tsy izy. Exodosy toko sy andiny diso fatatsika loatra toko fahaefatra amby folo ny amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ka rehefa tena miasa tokoa ve Andriamanitra dia tena tsisy mahasakana tokoa. Andeha vaketsika kely vetivety. Exodosy toko fahaefatra amby folo dia mba ampazava ny zavatra tian'Andriamanitra ambara amiko sy aminao dia andeha vaketsika metompoko amin'ny anteniny fahasivy sy manaraka. Mazava ho azy Andriamanitra miasa. Nanomboka tamin'ireo loza voalohany, loza faharoa, loza fahatelo, loza fahaefatra, fadimy, fahaenina, hatrany fahasivy. Tsy mbola votsitra teo am-pelantanan'ny Farao no zanak'Israely. Tonga ny andro fahaefatra amby folo ny volana Abiba zay namono ny zanak'Israely zanak'ondry ray isaky ny tokantrano zay nisy azy. Ka teo ny famantarana ka zay nisy raha teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa dia tsy niditra tao ny mpandringany. Votsitra zanak'Israely tsy nianina tamin'izay rehefa Farao. Io ny entonany olona fa tsy mora ny lalana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary tsy mora ihany koa fomba itonan'Andriamanitra antsika satria na zavatra mitranga. Andeny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Eto amin'ity Exodosy toko fahaefatra amby folo teny. Koa dia nanenjika azy ny Egyptianina dia soavaly rehetra mitarika ny kalesy ny Farao sy ny soavaly ny fitaingina ary miaramirany ka nahatratra azy ny toby teo amoron-dranomasina teo anilan'ny periota tandrifony bala zay fony. Ny jiapitsony nefa ny omaliny nefa dina zavatra mitranga. Nahita avy teo amason'ny Egyptianina ny zanak'Israely. Totosany azy rehetrarehetra nilany azy eny anamoana meny
vetivety aho mbola hoananao anay mivadika anay dia nanenjika entina nehoana fa tsy mora ny lalana miaraka amin'ny Jesosy Kristy to ary tahakan'izay koa ny fiainao sy ny fiainanao ankehitriny ka mahatonga antsika hoe tena tokony miantehatra tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra ny amin'ny teny fiasany izay mariny fa eny mandrakarivo ary efa miasa izy dia tsisy masakany ny eto an'Andriamanitra dia porofony fa hiasa izy inona zavatra antrano ary rehefa miakaiky ny Farao sy ny rehefa miakaiky ny Farao dia natompy ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tany manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'ny ave ary io koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy misy fasana fa any Egypta no maty no nentina ho faty aty anefitra izahay nahoanany dia manao izany aminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany an-tany Egypta. Mbola maro koa tsika kristianina ankehitriny rehefa tojo ady tojo zavatra manenjika ao ny olana misakana ao ny zava-manahirana isan-karazany tsy vitsy ny mbola menimeniny ary mametsiny an'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny zanak'Israely eto. Ary nandray tao tsy tsapatsika hoe le fanambarana nambarana tao amin'ny Isaia teo hoe rehefa izy ny eny miasa tsy araka ny fijeriko tsy araka ny fijerinao tsy araka ny zava-misy fa rehefa izy ny miasa dia manahoana tsisy masaka eto ny zanak'Israely monimona menimena ary tanteraka ny fanambarana ny raha tsy diso any amin'ny Timoty voalohany any ary Timoty faharoa azafady toko faharoa any fa na dia tsy matoky atsika dia mbola manahoana ao ndray teny fikasan'Andriamanitra eny ndray dia manahoana eny foana eto zao ny zanak'Israely monimona fa tsy nasakana an'Andriamanitra tsy asa velively satria na zavatra antrany zao mivaka ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy ko avy any Nazareta ny anteniny fa 12 tsy zao va ny teny lazainy taminao fony tany Egypta ako izahay fa veloha ihany izahay anompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina toy izay faty aty anevitra ary hoy Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanao ny famonjeny ave izay ataony aminao anio fa ny Egyptianina izay ho hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay iaveko iady fa ianareo kosa hangeny ary io aveo tamin'ny Mosesy nahoana ny mitaraina amiko ianao lasao ny zanak'Israely mandroso ary ingao ny tenao dia ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia amaky dia andeha amaky ao avony ranomasina mandia ny tany maina ny zanak'Israely. Alleluia! Nambaratsika teo hoe bara ny ten'Andriamanitra nambara tamiko sy taminao teo hoe rehefa Andriamanitra miasa dia manahoana tsisy mahasakana. Alaivo saretsaina hoe eto zany ny ohabolana malagasy tapidalaka le takany sokina nanano vato olo malagasy manao hoe androso maty renibe hevitra maty raibe avoarina fahavalo miaraka amin'ny kalesy avisy havanana torapasika eo anoloana ranomasina fa rehefa Andriamanitra ny miasa tsisy mahasakana araka ny fanambarana teto ary mahafinaritra amin'ny Jesosy Kristy tao na lasa saina nandritry ny herinandro io rehefa men'Andriamanitra tiatiana nahoana resy ny teny tamin'ny zanaky teny tamin'ny Mosesy manao hoe ingano tenao dia manahoana sarao ny rano rano finoko raha za manokana araka ny ten'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra miasa dia manahoana tsisy masakana raha tsy nisy amin'ny Mosesy teo raha tsy nanaika teny Mosesy azo pantoka zato isan-jato fa hain'Andriamanitra foana nanino nanokatra ny ranomasy io fa mba ho fitezana amin'ny finoko mba ho fitezana amin'ny finonao mba ho fitezana amin'ny finon'ny zanak'Israely ary mba hitezana amin'ny finon'ny Mosesy ihany koa dia ina nasen'Andriamanitra natao entina any ahoana fa rehefa Andriamanitra no atsika tsy misy matotra atsika dia nasen'Andriamanitra nanahoana azy tena atsotra ny Mosesy eo ambony ranomasina ve ampisaraka ranomasina fa manaova fanandramana dia rehefa tonga any an-trano dia maka rano ray vilia dia zay tena laina fa boiro alaina fa navitazominao mandraparivony andro ariny tsy sarako mihitsy iny fa rehefa Andriamanitra kosa miasa miditra tsetra sara ary zay zavatra zay tian'Andriamanitra atokisakisakisyanao miasakasaka moa ny fotoana iry amin'ny famantaranandro iry aloha rehefa Andriamanitra ny miasa miditra tsetra ary tady tio fa ny zavatra zay rahantsika amin'ny Jesosy dia lana etsy tery ento ny mpanenjika
dia Andriamanitra nanahoana nanasarotra amity rehefa Andriamanitra ny miasa ve tena tsisy masakana tokoa tadintsika ny zavatra mitranga teto amin'ity fiangonana Ambatomaro ity tsy haiko fotoana herihery taona sa fotoana lasa tany zay raha tsy diso aho fa nitsinitsy fanaranaraka tamin'ny fotoana zay nanaovana ny fitoriana teny Akosorano dia nisy fianakaviana zay tratra ny aretina anisan'izany ny anabavy mama fanjava fa rehefa Andriamanitra miasa misy masakana sa tsisy masakana rehefa Andriamanitra hitatsika ny toe-bata ny tonga teto tamin'izay fotoana zay ary isaonan'Andriamanitra fa ny fanambarany any amin'ny Isaiasy tsy ovakitsika eny tso satria mizakazaka dia mizakazaka ny fotoana ny voninahitra hoy Jesosy dia manao any tsy mameko an'ny afo rehefa somary takoritsoretsika ny olona tao anana tao nahitany hoe ho tafavoaka velonao ve mbola ho velonao ve raha matoy iny ary tadidiko satria raha somary mbola nanao fampianarana ny maraina dia avy eo isan'ny nametra tanana taminy ny tapany ambany iny mitongony iny raha lana dia efa hitanao efa mangatsika ny fijery masony dia efa avy fa rehefa Andriamanitra ny miasa dia tsisy mahasakana ary dia voninahitra ho azy irery any Halleluja! Velona eto amin'ny fanambarantsika ny tokony atokisako sy atokisanao ihany koa zany mety mbola misy moa tamalaky mahazo mety misy zavatra manahinana anteto ny mpiandraikitra ny ankizy dia nanao fijoroana vavolombelona tamin'ny tsy haiko na tamin'ny herin'ny androany hoe misy ny fanenjehana ataon'ireo zay mpiara-miasa ary tady teo fa aza mba manao araky ny fihevitrevitr'olombelona fa mba aoka tahaka amin'ity lalana zay toron'Andriamanitra ka nidirina tsetra tamin'ny zanak'Israely ty no idira ametrahantsika ny fiainantsika koa rehefa misy zay sakasakana misy zay fanenjehany zay misy ny olona rehefa tratra zay dia andrasy fa zao nataoko andrasy fa zao nataoko mba hafay an'ireo olona zay makahala reo zay manenjika azy zay raha vo zay nataonao zava-pony zay fa rehefa velanao kosa Andriamanitra ny miasa ka rehefa izy miasa tsisy masakana araka nataony eo ditantsika tsara ny zavatra mitranga teo fa hain'Andriamanitra nanasarotra ny diany Egyptianina hain'Andriamanitra nanala ny kodiarana ka natonga ny fanambarana eto amin'ity Exodus toko fa 12 tena 14 ty ka ny antiny fa 13 vetrany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo fovoan'ny ranomasina dia ny soavaly sy ny kalesony sy ny botaingy ny soavaliny ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tompony Egyptianina tamin'ny andriafo sy iarraona ave ka nampifanaritaka ny tompony Egyptianina ary nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampanisarotra ny nandianana dia hoany Egyptianina aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa iave miady amin'ny Egyptianina hoany ireo a Halleluja! Ampiava malala izy anao Jesosy Kristy rehefa Andriamanitra milaza fa izy ny miasa dia tsisy mahasakana ary hitatsika tsara ny demontsika tsara mampatsiaro zay dia rehefa lalovantsika ka tokony horenantsika tsara mihitsy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa Andriamanitra ny miasa dia manahoana ho azy tsisy mahasakana fotoana fohy taoriana anarareny ny anabavy mama fanjava dia hitatsika tsara fa nisy zavatra nanjoa ngalahy ihany koa dia tatetiko sara ny tenin'ny anabavy anankiray tena raha za dia tsy zakako ka satria na zavatra mitranga fa nesisesy ary tahaka ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'Israely teto fa nesisesy ny fanenjehana fa nesisesy ny olana sedrainy kanefa rehefa Andriamanitra ny miasa dia tsisy mahasakana tadidiko tamin'izay fa tao anatiny mbola fitoriana ny filazantsara hainy koa efa be ny ariva fanaovana ny fitoriana filazantsara raha tsy diso ny sabata voalohany tena Akosorantsika no vavaka tamin'izay fotoana zay rehefa fitadiavako anazy nahita ny rahalahy zay reraka dia ndray andro ndray alina efa be ny fitoriana dia naneno telefôny dia tonga afa-ty malaky fa ohatra manananana-tanana n'izy ato zay ny zava-nisy dia fandinika teo matetika moa zany zay menakavy kely rehefa misy zavatra ohatra amin'ireny dia matetika fampiresaka dia inona zavatra tokony atao
dia tsaroko teto atoerana teo Josoa tamin'ireny fotoan'andro ireny. Dia andro ka jery taxi dia andro miaraka tany zay ko efa mianaka sady mianaka zay mianaka tany tamin'izay fotoana izay. Ary isaorana n'Andriamanitra fa tahaka niady izay nataony ho an'ny zanak'Israely ka natsapany Egyptiana tamin'izay fotoana izay manao hoe andao antsika andositra ho an'ny tavana. N'Andriamanitra fa Andriamanitra no manino miady amin'ny Egyptiana ho an'ireo. Dia isaorana n'Andriamanitra fa Andriamanitra miady. Rehefa nanino tamin'izay fotoana izay tsaroko tsara ny andro fifadikanina ny sabata heriny izy iny ho an'ny fiangonana teto Ambatomaro entina anehoana fa izaho ianao dia tsy mahay faninenina fa Andriamanitra no avera hiasa satria rehefa izy miasa dia tsisy mahasakana. Ary isaorana n'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay fa tanteraka ty fanamboarana tato amin'ny Romana anosako azy no mahatonga antsika hoe alohan'Andriamanitra navela hiasa na amin'ireo ota mety mbola malaky mahazo na amin'ireo ady ny nofo izay mbola atrehantsika na amin'ireo mety ho fanenjena na sakatsakana isan-karazany na amin'ireo fizahan-toetra mamay. Rehefa Andriamanitra miasa tsisy nasakana. Tanteriko tamin'izay fotoana izay tanteraka ty fanambarana eto amin'ny Romana toko faefatra dia toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy Nazareta me tompo any teny vao vita amin'ny folo sy manaraka. Romana toko faefatra ny andimy vita amin'ny folo sy manaraka vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Araka ny voasoratra hoe natako rainy ny firenena maro ianao. Koa ty ao anatrihan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona ny maty ary miantso ny tsy misy otoany misy. Ary na dia efa tsisy nanatenana aza dia nanao any nanatena ihany izy nanatena ihany izy kanino vaty fa anisan'ny misy an'ilay marqueur ato anatin'ny baiboliko a somary efa takosokosona amin'izay efa elaela ihany mba ho rainy firenena maro izy araky ny voalaza hoe tahaka an'izao no hitaranakao. Satria tsy manale finoana satria matetika ao anatin'izay fizahan-toetra sy ady zay atrehantsika ireny. Ino no atao satana voalohany indrindra ny analemy sy andeha finoana ka natonga ny apôstôly Paoly nanambara any amin'ny bokin'ny Hebreo manao hoe tazomafy izy manamana mba tsy hozogozonana. Isaoran'Andriamanitra raha lasina mpafy malala izy rehefa izy miasa itsona vavoambelona sy nataoko teo nampahazahivana antsika fiangonana amin'izao tsy haiko telotelo taona mahelikely zay nijoroan'ny fiangonana teto Ambatomaro zao. Rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahasakana. Rehefa niditra tamin'ny fifadikana ny fiangonana tamin'izay fotoana izay tsaroko tsara fotoana foy taorina nanovana vavaka sy fametra-tanana dia isaoran'Andriamanitra mbola eo izy io na dia somary taratara kely fotsiny any izy voatoka fa isaoran'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahasakana. Raha lasany ampafy malala izy mitohy ny tiantsika ankehitriny. Tady tio fa araky ny ambarako matetika tsy tanjona ny atongavana eto amin'ity toerana ity marina fa toerana izay nataon'Andriamanitra hitezana ny filoantsika analesantsika amin'ny ten'Andriamanitra. Tsy tanjona ny atongavana eto fa ny tanjona dia amin'ilay fiainana mandrakizay mitohy izay ity izay. Maro zavatsarotra izay tsy mety tsy mbola diavina. Fa rehefa Andriamanitra miasa dia tsisy mahasakana. Ary isaoran'Andriamanitra fa raha nanomboka nanao ezaka teto tamin'izay fotoana izay zavatra rehetra moa averan'Andriamanitra iaraka soa. Tsarona fa raha namangy teto ny anabavy izay mamangy antsika eto amin'izao fotoana izay dia mba anisany mba isaoran'Andriamanitra fa zavatra rehetra dia nataon'Andriamanitra manamana iara-asa soa ka mba nanetsika ny tao anatin'ny eritreritra tao hoe andao mba avitaina ny fiangonana, andao mba karakaraina ny tabolio, andao mba karakaraina ny fitaovam-pandraisana izay zavatra rehetrarehetra ilaina. Dia tsaroko tamin'izay fotoana izay fa raha mba nanao fanatazana voalohany indrindra momba ny ezaka ho amin'ny fanorenana raha tsy diso fitadidiko dia 500 fa rehefa Andriamanitra ny miasa manahoana tao anatin'ny fotoana fohy tsy misy mahasakana. Dia isaoran'Andriamanitra miasa tamin'ny fomba tsy takatry ny saina miazakazaka. Ary nieritreretina tany anatin'ny tany am-piangonana tany fa fotoana fohy dia fohy fotsiny ihany no hany ananatsika kanefa
ao anatin'izay fotoana fo zay tahaka amin'ny tamin'ny aloha zanak'Israely azo lazainy anatin'ny ray mpimaso fa vala taorina tora-pasika visy avana ranomasy eo aloha fa saingy rehefa izy miasa fotoana fo ihany vakina ny ten'Andriamanitra nanaona zanak'Israely misotra somatsara tamin'ny tany maina afaka nanao diny andeha hanaovan'Andriamanitra ary voninahitra ho azy irery ihany satria mandrak'izay ny famindrapony. Alleluia! Tian'Andriamanitra kosa asianao mbola atoky fa rehefa Andriamanitra miasa tsisy mahasara tsy ho vakitsika tsony fanamarano fa rehefa mamaky tonga dia trano any ianareo amin'ny Daniel na dia vakitsika kely vetivety any azy satria tian'Andriamanitra asianao matena irona foana rehefa tena ao anatin'ny fanomporan'Andriamanitra tsy mora miaraka amin'ny Jesosy Kristy fa rehefa izy no miasa dia manahona tsisy masakana zany. Andeha maro ny zavatra sambaraka amin'ny bokin'ny Daniel ato fa teny Daniel toko fahatelo ihany no raitsika kely vetivety. Daniel toko fahatelo dia andeha hovakitsika metomboko amin'ny andimy efatra sy manaraka ka entina amporenana tsara ny finotsika fa rehefa Andriamanitra no miasa ry rahalasina vavy malalisany ka avelanao ekenao iasa hiditra tsendry eo fiainatsika na ny ara-panahy io na ny ara-nofo na eo amin'ny aty io na amin'ny fisedrana mamay io na amin'ireo toetra ratsy tsy afaka rehefa Andriamanitra ny miasa dia tsisy masaka. Ina zavatra mitranga tamin'ity Daniel toko fahatelo ny andimy fahaefatra sy manaraka makiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nisy mpikabary ny antso mafy fihinana hoe izao ny lazaina aminareo ry fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehefa mondre ny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny saboka sy ny vali sy ny saifoni ary ny zava-maneno isan-karazana ianareo dia miakofa ka mivavah manao ny san'olona volamena izay natsanga ny Nebukadnezara mpanjaka ary na iza no tsy miakohaka sy tsy mivavaka dia tsy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo izay misy avo mindrendra. Eritrereto zany ny zavatsarotra miaraka amin'ny Jesosy Kristy reto kaldeany dia efa nalala tsara nefa fa izy rery ihany tokony hivavahany Jesosy ny Andriamanitra rery ihany ny tokony hivavahany alevony sary an-tsaina zany hoe fizahan-toetra mamay izay ambara amin'ny bokin'ny Petera hoe aza gagany amin'iny fizahan-toetra mamay dia vakitsika kely vetivety alohany iverenatsika eto amin'ity fanambarana eto amin'ity bokin'ny Daniel ity miaraka amin'ny Jesosy Kristy zay zavatra inoko zay zavatra lazaiko ohatra amin'izany fanambarana hoe raha misy olona ao Kristy dia manao any olo-baovao izy tian'Andriamanitra izay filazany zay sedrana amin'ny fizahan-toetra mamay tahaka ny montsoandry Daniel andeha verentsika kely vetivety zay hoe Petera voalohany toko fahaefatra raha tsy diso tadidiko dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ny amin'izay tsy maintsy misy fizahan-toetra ary ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy Petera voalohany toko fahaefatra ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Petera voalohany toko fahaefatra ny 10 sy manaraka azagaga rimalala azagaga ny amin'ny fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo ho fitsapa-toetra ary aza atao ho zavatra mahagaga anareo izany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy dia mifaly fa miravoravo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny arakaraky ny ombonany le fijaliana. Mety azo an-tsaina fa raha tsy niorina tsara amin'ny fonon'reto mpanompon'Andriamanitra ireto dia azo an-tsaina mety efa niakatra angamba ny tosi-dra na ny sasany mety ho teny hoe tena alohan'izay tokavana rapito zay ale tonga dia mamono tena ho faty tsy zay hoe ho atsika eo anaty laforo rehetra fa fantany tsara fa rehefa Andriamanitra miasa dia manao any tsisy mahasakana. Inona zavatra mitranga andeha dingantsika metrany ka antiny vavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta ary tamin'izany dia nisy kaldiana sasany nanatona ka ny ampanga ny jiosy dia
ny teny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka hoe ry mpanjaka ao ho velona mandrakizay ane ianao ry mpanjaka ao ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra zay mandre ny faneniny Anjomara sy ny Zobaba sy ny Lokanga sy ny Saboka sy ny Vali sy ny Symphony ary ny zava-maneno isan-karazany dia hiakoaka hivavaka amin'ny sarin'olona volamena fa izay tsy miakoaka tsy mivavaka kosa dia atsipy. Inona zavatra nisy andininy fahaenina ambin'ny folo avy hatrany satria nalaly reto zanak'Andriamanitra teto fa zay lazain'Andriamanitra ty hainy atao. Andriamanitra tsy hainy mahay manontany hatramin'ny fahagolo ary amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra ohatra ny lambany izy hoe ie zany ny tenareo ny boky Zakaria any fa zay mikitikitika anareo izy Jesosy dia mitaka maneno taka mikitika ny anak'Andriamanitra ary mionena reto zanak'Andriamanitra reto jiosy reto zany fanamarana andiny fahaenina ambin'ny folo dia namary sataka sy mesary ary Betlego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara tsy misy tokony hamalina ianao ny an'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra zay tomponay dia mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ao ary na dia tsy hamonjy anay ary izy dia aoko ho fantatrao ry mpanjaka ao fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena dia izay natsanganao izay efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Ry ava malala izao mety maro koa ny zavatra manery atsika tsy hanompo an'Andriamanitra araky ny tokony ho izy amin'izao efa folo taona iarahantsika aty anevitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy zao kanefa taren'Andriamanitra zasy ianao iny ary etodika ho aminy ka etehitra tanteraka le fahasoavany fa rehefa avelako sy avelanao avelantsika izy miasa hita tsy eno ampenatsika rehefa nisy miasa dia tsisy masaka ary tanteraka le fanamarany any amin'ny rasidiso any amin'ny bokon'ny Zakaria manambara zay Zakaria toko fa 2:12 fa zay mikitika anareo zay takameny mikitika ananak'Andriamaso eto zany Nebukadnezara dia nanao any mikitika ananak'Andriamason'Andriamanitra dia inona zavatra nitranga teniny fa tsy ambin'ny folo avy hatrany dia velo fatezerana Nebukadnezara ka niova ny tareny ny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasainy nafanaina ny lafaoro mihoatra noho ny famanana azy ny lafaoro ary zay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasainy namatotra amin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao amin'ny lafaoro zay misy afo mirehitra dia nifatotra ireo lehilahy ireo nefa mbola teny aminy any ny lobany sy ny akanjony ary natsipy amin'ny fitafiny ko azy ka dia natsipy natao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra ary satria mafy ny teny mpanjaka ka dia natao mahamay kana fizahatra mamay indrindra ny lafaoro dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy zany hoe lehilahy taty avelany zany mbola tsy tafiditra tao anatin'ny lafaoro zay le nanao any zay zany rehefa Andriamanitra miasa ka tanteraka eto le fanambarana nampitondrainy amin'ny Abrahama tamin'izany fotoana zany ao alozy hitan'izay inona ozy hitan'izay olona manisy soanareo ao ary aninona koa anozona zay olona manisy ratsy anareo ny am'izay teny fikasan'Andriamanitra zany dia eritreto reto lehilahy reto natsipy satsy natsipy mbola taty avelany kanefa rehefa Andriamanitra miasa dia tsy hisy masaka. Inona zavatra nitranga dia efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo na dia efa diso fatantsika loatra ary ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo 5:20 dia talanjona Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana vanjana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe moa tsy telo mifatotra va no natsipitsika atao anaty afo dia namaly ny mpanjaka sy ireo mpanolotsainy hoe marina izany ny mpanjaka ao
eto zany na dia saina ohatrany tso dia zara no ohatrany verisaina raha azo saina mety ngamba ozy nebokady tsara kapohana mafy be ny lomana many so dia mba varomarina ary ka nisy afa-tsy tokony natsipy tao fa tsy telo ve saina zavatra taga lasa efatra dimy fa raiky amby folo amin'ny ana fa dimy roapolo azafady amin'ny ara-tsosialy ho ezy koa ino ao mba mahita efa da tsy mifatotra mandehandeha ao anaty afo nefa tsy maninona izy ary mifijery ilay fa efatra dia toa zanak'Andriamanitra satria Andriamanitra no tsy miovomaly an'io ary mandrakizay Hébreu 4:15 raha nijery ny zanak'Israely izy rehefa nijery ny Egyptianina ny zanak'Israely teo ampovoan'ny ranomasina dia mbola mijery an'izy teo lahy ihany koa izy atao anatin'ny laforony rehetra hafa ka raha talanjona ny Egyptianina tamin'izany fotoana zany fa indrozy ny Egyptianina manambara hoe Andriamanitra avy atompo maro miady ny zanak'Israely mbola izy ihany koa niady ho an'izy efa tao ary ambarana izay mahafisin'ny apôstôly Petera zany any amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 any sy manaraka fa Andriamanitra dia tsy mibamosary takavany rehefa malala izy verin'Andriamanitra amiko verin'Andriamanitra aminao fa mbola miady ho an'ny zanany izy tadiditsika tsara ny zavatra nantsony rahalahy fitahina ka nisy fiakana tamin'izany fotoana zany hoe raha mahery ny Andriamanitra indray dia manao any dia tsy mikatra any izy mahery sa tsy mahery mahery ary rehefa izy miasa dia manao any tsika tany amin'ny fifadekana tadidiko tsara rehefa hoe aozao mety amin'izao fotoana an'iny ny fitsarana dia tadidiko tsika tsy haiko indroa intelo inefatra nandohalika ny vavaka sotran'Andriamanitra ny fomba midiry ny atsela sy fijereny ihany koa tahaka ny fijerena Sadraka sy Mesaka fijerena ihany koa tahaka ny fijerenany zanak'Israely tao anatin'ny ady dia tanteran'Andriamanitra hoe teny satria na miteny fikasan'Andriamanitra dia manao any ihaino mandrakarivo ka nanambarany hoe na dia folo mbola tsy mangataka ary ny atsika rehefa fantatran'Andriamanitra fa asoatsika dia manao any any atao aitsika eto zany mangataka le valobavaka efa manao any efa vohomany ary efa izy miasa tsisy mahasakany ary tena arabaky teny izy manao tsy misy satria amafisiny reverenana lay romanina teo ireny andiny faraky amby roapolo raha tsy diso aho zay lazainy atao dia hainy atao zay lazainy dia hainy atao ihany koa isaon'Andriamanitra satria mandrakizay ny famindrapony eny alleluia tsy mora ny lalana miaraka amin'ny Jesosy anisan'ny manontanian'Andriamanitra tsy voavaky etsotra ty mezakasaka amin'ny fotoana fanambarana amin'ny asan'ny apôstôly ao izay dia tondrahany n'Andriamanitra ampoly apôstôly raha voafatotra izy tamin'izay fotoana izay ka hoentina ho tsaraina any amin'ny toeran-kafa sarotra ny lalana kanefa rehefa Andriamanitra miasa tamin'izay fotoana izay dia tsisy nasakana ka natsapahana ny poly apôstôly teo miady rehetrarehetra izay nataony dia tahaka nijeren'Andriamanitra ny zanak'Israely any antseny Egyptianina tahaka nijeren'Andriamanitra any Sadraka sy Mesaka raha tao anatin'ny lafôro mbola nijeren'Andriamanitra azy ihany koa ka natsapany amin'ny asan'ny apôstôly hoe i Jesosy maninona mijoro eo anilany ao ary tokony ho tsapako sy tsapanao koa zany ankehitriny fa tsy mamelantsika irery zany Jesosy araka ny teny tsy mamelana irery aho velako irery tsy avelako atsapatena hoe kamoty tsisy pia dia miaraka amin'ny Jesosy Kristy maresany fiangonana malala isany fa rehefa Andriamanitra miasa la mety misy toetra raha tsy afaka mitetina ho tarany malaky mahazo fa rehefa izy miasa hainy ve andeha-patsirina kely vetivety ny fanambarana fa tena tsisy masakana ny poly apôstôly zay namary dia rehetra kely vetivety zay sady amarambaranana ny filazany fomba ampahilaisana antsika Timoty voalohany
rehetako zay. Dia moa ty voalohany, toko voalohany, rehefa andriamanitra ny asa, tsisy mahasakana. Raha avelako, avelanao. Raha ekeko, tsy ekenao. Satria ny zavatra rehetra araka ny ambaran'ny ten'Andriamanitra ny bokin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo any, ny tsy hain'ny olona dia iny hain'Andriamanitra atao, fa ny zavatra anankiray tsy hain'Andriamanitra ihany dia ny manery ny sitrapoko, manery ny safidiko, manery ny sitraponao, manery ny safidinao. Fa rehefa velako ka ekeko izy tratsehatra eo amin'ny fiainako, tahaka andreo nataony tamin'ny mpanompo fahiny. Satria izy tsy mivoamaly an'io mandrakizay rehefa izy miasa ka miditra tsehatra dia hainy atao. Ka ampanezana antsika ny amin'ny toetra ratsy mety mbola tsy afaka rehefa Andriamanitra ny miasa rehefa izy any manafaka rehefa ny zanaka manafaka dia afaka tokoa. Ary raha mariny tamin'ny Paoly apôstôly zany eto amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany, dia teny 4:12 sy manaraka vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Timoty voalohany, toko voalohany, dia teny 12 sy manaraka zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Kristy Jesosy Tompontsika aho, izay nampahery aho ka nataony mahatoky aho. Sarotra dia sarotra natonga ny olona anankiray hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka ny nazo anie. Izy telo raharaha teto ka natonga anazy nijoro hatramin'ny farany hoe dia zao Andriamanitra izay tomponay dia zao mavoja anay amin'ny lafaoro misy afondrena sy mavoja anay amin'ny tananao ry mpanjaka eo. Andriamanitra ny asa tahaka nataony tata anatin'ny Paoly apôstôly, natonga izy telo raharaha natoka hatramin'iny, natoka hatramin'ny fahafatesana. Inona ny zavatra nataony Andriamanitra tamin'ny Paoly apôstôly ka izy ilay tsy mizakavan'olona ka ho ataony eo amiko, ho ataony aminao ihany koa izay niko fa napetraka Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Io fanambarany izao izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampaolo kanefa nahazo famindrapo aho satria na tamin'ny tsy fahalalahany nanaovako izany noho ny tsy finoako. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena mifakasitrahana izao teny izao. Tonga dia ty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'izany izao ny lohany. Kanefa izao no namorana fo tamiko dia ny mba aseho ny Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipony rehetra ho fianarana ho an'izay mino azy ka azahoana fiainana mandrakizay ho an'ny mpanjaka tsy manataloha, tsy mety maty, ampiko ihany koa tsy mahay mandanka, rehefa miasa izy tsisy mahasakana, ho an'Andriamanitra tokana ihany anie ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Karaha novainy Paoly sy ny mpanenjika mpiteny ratsy, nahoana ny tsy hovainy ahy, nahoana ny tsy hovainy ianao. Raha niato ho an'ny zanak'Israely izy, raha niato ho an'ny Israelay izy, niato ho an'ny Paoly apôstôly izy, ary efa mbola niato ho an'ny fiangonana. Teto izy tamin'izay ady rehetrarehetra, olana rehetrarehetra tsy atainy fiangonana, nahoana ny tsy atokisako, tsy atokisanao fa mbola hiato ho aso anao satria izy no tsy mivoamaly anio ary mandrakizay. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy rehefa malala izy mba hiorina tsara, ary tokony tazontsika izany ary koa fanambarana atao amin'ny bokin'ny Hebreo, hita maraparana mpararako azy tanteraka mihitsy. Hebreo toko fahafolo, eto izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, dia ny andinin'ny telo amby roapolo any no vakiko hita-pamarana anazy. Hebreo toko fahafolo, dia ny andinin'ny faharoapolo, eto izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Aoka ho azontsika mafy ny fanantenany ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Rehefa laza zany Jesosy fa raha misy olo ao Kristy dia manamana, tonga olo-baovao izy tazomy mafy zay. Rehefa laza zany Jesosy rehefa ny zanaka manafaka dia manamana, afaka tokoa. Rehefa laza zany Jesosy fa aza tsy tokony atao nareo izay mety manenjika anareo na zava-tsarotra nanaovanareo, fa izay mikitika anareo dia tahaka mikitika ny anak'Andriamasiko. Rehefa laza tamiko Jesosy fa izy no hiady rehefa mangino zasy anao,
Rehefa nilaza Jesosy fa izy niandrafina ny kotoataona anampatapaka ny idivarahana rehetrarehetra natorotoro ny idivy rehetrarehetra. Rehefa nilaza izy dia ozy manamarana azontsika mafy hatramin'ny farany zany. Teny fikasar'Andriamanitra zany. Vakiko amin'ny anarana Jesosy Kristy tompony. Aka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hiosokosonana fa mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Alleluia! Mahatoky lay efa nanao ny teny fikasana. Rehefa nanamary izy zany fa efa ao amin'i Jesosy zasy ianao ary zay nateraka Andriamanitra tsy maloto natoky teny fikasana Andriamanitra. Marina fa misy izy toetra mambay lalova natogafanao zany tahaka an'ireo lalovan'ny zanak'Israely rehetra izy lalovan'ny zanany-drehetra kanefa isaoran'Andriamanitra fa tsy maintsy mamoaka andreo izay matoky sy miazona hatramin'ny farany amin'ny fitahina matretika izy raha maharitra hatramin'ny farany satria izay lazainy dia hainy atao ary izy mbola tsy mahay matahika hatran'ny folofaharola. Alleluia! Dia fahasoavan'Andriamanitra ho amiko sy ho aminao. Ko tanteraka ny fanambarana any amin'ny Mateo toko fa 20 any tomboka any andinin'ny 4 ka hatramin'ny 7. Zavatra tsy haiko miala amin'ny toetra ratsy. Tsy hainao miala amin'ny fahazaran-dratsy. Kanefa tsy hain'olombelona dia an'Andriamanitra atao ho tanteraka amiko, tanteraka aminao zany satria mandrakizay ny famindrampoana iny. Alleluia! Na mandavaky sarotra za moa Jesosy be.